Zay ny hevitry ny filohan'ny anteny mera-pirenena ny solombavambahoaka avy amin'ny Mapara Andriamatoa Tinoka Roberto ihany koa dia manana ny ambarany manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Tokony hisy ho ity faran'ny fifanantonana eo amin'ny filoha-pirenena sy ny parlementaira. Mandray anjara feno amin'jinika ho an'ny fametrahana dina ho an'ny fandraisana andraikitra ny Mapara raha ny fanazavana nentin'ny solombavambahoaka Tinoka Roberto. Mitaky kosa nefa ny mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina fifanarahana meloa ary ny anatanterahana ny jinika famaritana fifanarahana eo amin'ny filoha-pirenena sy ny solombavambahoaka ao anatin'ny fahalalana tanteraka tsy misy teritery. Mapara tsy afaka misy désolidariser amin'ny namany fa misy zany fihaonana zany dia hoenona eo zay zavatra horesahan'ny filoha fa zay moa matoa député zany miaina anatin'ny firenena demokratika atsika dia olony fifampiresahana sy fifanakalozana karaha zany na tsara amin'ny firenena angambany fa tsy misy maharatsy anazy firenena. Hatreto aloha mbola tsy défini ny zavatra resahana anatin'ilay fihaonana fa firetseretana azy fandamenany zavatra io mety ho préalable zany io satria maromaro koa ny condition napetraky ny député alohany andehanana amin'izany resaka seza zany misy zavatra tokony réglena mialoha misy préalable mialoha mba tokony isan'izany zany raha tsy teny anareo anatin'le hoe le terrorisme d'état tokony mba ajanona amin'izay mba tokony serein tsara zany olona mifampiresaka zany ohatran'ny kahany député l'Entrecotomanga resahana anatin'le préalable zay vao miresaka zavatra hafa rehefa tena hoe mifanaraka anatin'izay resaka rehetrarehetra zay anatin'izay préalable zay vao miditra anatin'ny étape hafa zay foana manko ny fomba fifampiresahana ane tsy maintsy misy étape par étape ohatran'izay ny raha azoko atao hoe fifandinihana mety hisy. Nitondrany Andriamatoa Tinoka Roberto fanazavana ihany koa momba ny fanemorana ny fandinihana ny volavolan-dalàna aotra 13 tsipika 5 momba ny fananganana ny fitsarana manokana iadina ny fanondranana andramena sy hazo mainty sy ny fanasaziana ireo fandikan-dalàna mikasika izany. Chaîne pénale déjà aloha zay tsy nieritseritra raha nanao an'io fotoana io hoe andalo an'izao situation na crise zao resaka lalàna io resaka iakinana zavatra maro tafiditra anatin'io ny convention internationale tafiditra an'io azadiny fa efa manana loi forestière tsika ka tsy maintsy dinihana amin'ny fotoana sy saina milamina zany rehetra tsy manao lalàna fa ho lalàna avao fa tokony ho lalàna zany hipetraka haharitra le izy fa tsy mety raha ohatra hoe manao lalàna ka ikendrena olona anankiray raha sanatria tsy voadinika tsara ka mety animba zavatra be tsy firenena tsy maintsy anatin'ny saina tony zany mandinika lalàna zay mahatonga ny article 73 hoe rehefa manao lalàna ny député dia tsy azo kitikitiana ohatran'ireny zavatra misy ireny zay ny antony iny esprit ny constitution amin'ny article 73. Raha tsy hivana dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny parlemanta ary tokony nentina teo anatrehany fivorimben'ny solombavambahoaka omaly ny lalàna momba ny volavolan-dalàna mikasika amin'ny fananganana amin'ny fitsarana manokana iadina ny fanondranana andramena nangatahany solombavambahoaka ny fanemorana amin'ny fandinihana izany.